dia nanomboka tamin'io fotoana io zany sady le maka sary foana dia za koa manao vidéo dia mizara foana dia nanomboka tamin'io fotoana io zany dia lasa nisesisesy le contrat avy eo. Rehefa maka rendez-vous aminao zany zao dia eo amin'ny 4 volana eo? Amin'izao zao a booké jusqu'à fin juin dia zany hoe iray volana sy tapany eo zany izao no manao projet anankiray feno anatin'ny iray volana sy tapany zany ny fotoanako amin'izao manao peinture murale sy mizara an'ilay atelier Zarazen. Dia efa manomboka miara-miasa amina olona hafa ve ianao anatin'ny ekipa efa embauché sa mbola nareo sy le kozananao zay ihany? Manana eritreritra an'izay mihitsiny aho hoe manana ekipa ngeza ahafahana manao peinture murale maromaro fa par rapport amin'ny objectifako ao ambadika ao zany mbola tsy décision ako mihitsy le izy hoe mbola tsy hanao an'izay aloha za. Dia iverina kely eo amin'ilay lalana nidiavinao nahatongavanao teto amin'ny izay misy anao zao zany en tant que hoe artiste tanteraka le hoe inona zany méthodologie nahafahanao nianatra an'izay efa niteneninao ihany izy teo fa mba fitiny kely hoe ohatran'ny tsara zany atao hoe autodidacte zany ao anatin'ny tontolo niara. Le hoe autodidacte moa zany hoe mampiana-teny ianao dia amin'izao vaninandro iainantsika izao tsapako hoe manana chance betsika misy ny internet satria za manokana izao tena mianatra ao any tena mianatra amin'ny alalan'ny fijerevana podcast ohatran'izao fijerevana documentaire sy ohatran'ny hoe mijery tuto dia mamaky boky sy ohatran'izany dia mi-expérimenter foana. Misy étude anankiray izay hoe raha te himaîtriser zavatra anankiray ianao dia mila mandany 10 000 heures ao anatin'io domaine io ary n'importe quel domaine dia mianatra koa zany hoe tsy misy olona déterminé hoe ianao littéraire dia lettre ny ianao tsy misy an'izany fa rehefa misy zavatra tianao ianarana ka andanianao an'izay 10 000 heures zay zany dia hainao foana iny ary tena ho maîtrisenao foana que ce soit hoe te hahay piano ianao na te hahay langue ianao na ninona zany dia 10 000 heures pour maîtriser. Tsy haiko aloha za raha efa natratra an'izay 10 000 heures zay hoe hatrambola kely zany ianao mikitika an'ilay sary foana. Izy koa tsy voatery hoe zavatra structuré be hoe 10 000 heures zany dia isan'andro adiny valo anao an'ity foana. Fa plus kitianao le izy plus ianao mi-expérimenter plus ianao mianatra zava-baovao anatin'ilay domaine dia manaraka an'iny ny ati-dohanao. Ny ati-dohantsika olombelona zany natao hianatra mihitsy mianatra zava-baovao. Tsy mety saturé zany io amin'ny resaka information sy connaissance dia mila hoe nourrisenao isan'andro zany ny cerveau anao dia mahakasika an'ilay domaine anao. Dia hitako hoe ny zavatra challenge atao anatin'ilay izy izay koa hoe be loatra ny information ananantsika amin'izao dia mila trienao zany ilay izy hoe inona no tena zavatra important aminao sy zavatra ilainao dia iny foana no jerenao. Ohatran'ny hoe za manokana izao tsy mijery télé sy zavatra ohatr'izany fa tena oui fa tena hoe axeko any amin'ilay domaine koa sy zavatra mahafinaritra ana foana no jereko. Zavatra anankiray ihany koa hoe tsika zany on enregistre tout. Ohatran'ny hoe enregistrena foana ninona zany zavatra mandalo eo amin'ny masonao eo dia enregistreny subconscient anao foana io dia noho izany mila filtrenao hoe inona zavatra tianao enregistren'ny sainao dia niraisiko amin'izay le izy dia se nourrir an'ilay izy foana isan'andro. Dia ohatran'ny ahoana ny atao hoe semaine type ho anao amin'ilay hoe sady manao autodidacte no manatanteraka ilay asa koa zany? Ny semaine type amiko sady anisan'ny zavatra tena hoe tiako ao anatin'ilay izy satria za ihany zany ny bossako
dia eo ihany koa hoe rehefa ianao ihany mipaosy anao dia tsy misy miteny ianao hoe zao atao fa ianao mila manana discipline personnelle izany hoe reto ny zavatra important tsy maintsy atao dia atao dia semaine type tsy tena misy hoe semaine type satria misy fotoana tena hoe manao peinture murale izay ao anatin'ny iray volana tena misesisesy be mihitsiny dia noho izany tsy manana fotoana hoe anaovana œuvre personnelle dia avy eo indray nefany mety hoe misy semaine tsisy dia manao œuvre personnelle indray na manao atelier Saint-Ongle dia rehefa tena tiako ny mijanona irery ao an-trano dia amin'iny fotoana iny izany manoratra sy mikaroka indray hoe inona indray ny afaka ataoko dia manoratra projet tsy ohatran'izany ao an-trano dia izay. Dia aiza indray no hitanao an'ilay aingam-panahy natanterahana an'izay zavatra rehetra izay? Ny aingam-panahy amiko dia avy ato anaty ihany dia ao anaty izany no mila développena ihany koa. Zavatra ataoko isan'andro tsy latsaka dia ny manao exercice de respiration. Misy ao amin'ny YouTube ao brief if samedi izay no ataoko dia isan'andro manao an'izay depuis 2 ans. Sy ny méditation. Les méditations misy karazany maro fa ny zavatra tena ataoko ny hoe rehefa vita ilay exercice de respiration dia manao méditation izany hoe mipetraka dia mangina dia mihaino dia henonao ilay zavatra ao anatinao avy eo. Iny ny tena hitako hoe inspiration sy ny hoe manana fotoana ihany koa ianao tena hoe tsy manao ninina ohatran'ny hoe méditation ihany izany. Raha péjoratif izy dia hoe mitongizana. Fa raha tsy péjoratif izy dia hoe mandinika sy mieritreritra. Maka fotoana izany ianao tena hoe tsy manao ninina fa milalao ny ao anatin'ny sainao ao hoe ara zao dia m'imaginer ao anatin'ny sainao ao ianao. Dia ny important amiko rehefa ilay hoe manao an'ilay respiration sy ilay méditation io ahafahako miverina amin'ilay fotoana ankehitriny. Hoe zao ny zava-misy zao ny zavatra iainako tsy mitady zavatra ankoatran'izao fa ilay zao dia zao ny important. Dia lasa miteraka fitoniana be ato anatiko iny. Dia izaho ihany koa tsy mahavita mamorona raha vao hoe mikorotana na hoe désespéré na hoe satria mantsy misy hoe artiste izay ny azahoany aingam-panahy rehefa manana misedra olana be izy na misedra sedram-piainana dia amin'iny izy mahazo inspiration. Fa izaho manokana raha vao hoe mikorotana na hoe tesitra na hoe manana émotion négative dia bloqué tanteraka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia du coup izany miverina amin'ny se recentrer foana ianao isan'andro dia iny no mikolokolo an'ilay aingam-panahy. Zavatra cliché mahazatra ny olona eto Madagasikara dia hoe ny artiste rehefa mba azahoany inspiration aingam-panahy dia mila misotro toaka na mifoka rongony. Dia ahoana ny hevitranao momba an'izay? Ny hevitro momba an'izay afaka manao izay tiany ny olona tsirairay. Raha ohatra ka izay no ahafahany mamoaka zavatra amin'ilay maninona moa. Fa ny zavatra tiako marihana angamba dia ny resaka ohatran'ny hoe addiction. Raha manana addiction ianao raha manao zavatra mety animbanao ilay izy fa tsy mitondra ny amin'ilay zavatra tianao aleha. Eo angamba ny hoe tsy mety. Afaka torinao anay ve hoe raha artiste na ankizy mbola tsy niditra mihitsy tao anatin'io sehatra io, zavatra afofoy izany inona zavatra tokony ataony? Zavatra tokony atao voalohany aloha dia mila manana an'ilay maîtrise technique ianao rehefa te hiditra ao anatin'ny sehatra professionnel. Dia rehefa manana an'ilay maîtrise technique ianao dia atambatrao amin'ny créativité anao amin'izay ilay izy par rapport amin'ny tantaranao sy ny mombanao manokana dia aravinao iny dia avy eo mila manana objectif ihany koa, manana idéal. Iny izany amiko tsy ilay objectif fa ilay lalana makany amin'ilay objectif. Mila mametraka vision ianao izany tanjona be anankiray. Manana an'ilay idéal iny izany ianao
dia iny a no miguidean'ny décision anao isan'andro. D'accord. Ianao mieritreritra hanokatra institut na toerana anankiray mba ahafahana manabe olona ao anatin'ny tontolo ny aro io indray androany? Tena anatin'ny nofinofiko ngeza indrindra mihitsiny izay. Satria ihany koa hitako hoe tsy ampy an'izany mihitsiny eto Madagasikara hoe toerana anankiray ahafahana za manokana aloha tsy tena hoe fianarana no tiako sokafana fa arak'izay teneninao izay hoe institut ana resaka art thérapie hoe manantonao zany ny olona rehefa te se détendre en même temps te créer dia zavatra hoe toerana mahafinaritra be ahafahanao sady mianatra nefa en même temps mitondra bien-être ho an'ny tenanao. Anisan'ny objectif any lavidavitra any. Ie, tsara be izay. Ary tena mila atao haingana mihitsy. Ie. Ahoana no eritreretinao hoe momba n'ity sehatry ny art eto Madagasikara amin'ny ankapobeny? Amin'ny ankapobeny indrindrindrindra hoe amin'izao fotoana izao dia hitako fa tena manomboka misokatra be mihitsiny ny resaka ara-zavakanto eto amintsika. Dia fotoanany mihitsiny izao fotoanany ny émergence ny mpanakanto malagasy. Misy fieveran'izay ihany koa hoe ny malagasy tsy manome lanja ny zavakanto eto an-toerana. Dia izany eritreretran'izay ihany koa tamin'ny taloha fa rehefa tena niditra tao amin'ilay sehatra dia hitako hoe diso izay fieveran'izay. Satria ohatran'ny hoe miandry ny malagasy amin'ny lanja anao ve izay ianao vao hanao zavatra. Fa ianao zany no mila manome lanja an'ilay zavatra ataonao, manome lanja ny tenanao, dia manome lanja an'ilay asanao, dia manaraka ho azy avy eo manodidina anao, manohana anao. Dia izay ny anahy no tena travail nataoko. Izay no tena hoe travail nataoko hoe omeko lanja aloha za, omeko lanja ny zavatra ataoko dia avy eo nandeha ho azy ilay izy ary tena hitako hoe tena marina izay zavatra izay. Ary betsaka ve ny raha fahitanao anazy maro ve ireo olona te hiditra ao anatin'ilay sehatra fa tsy mahay na hoe tsy sahy mihitsy ary? Tena maro dia maro satria za manokana izao mahazo message amina olona hoe inona no tokony atao, aiza ny lalana sy ohatran'izany. Hitako hoe ilay lalana mazava mihitsy no tsy misy. En même temps sady sakana fa en même temps any ihany koa ilay lalana. Izany hoe tsy misy lalana mazava dia afaka mamorona ny lalanao manokana izany ianao. Satria izay izao ny anahy no nataoko. Tsy naneritreeritra hoe tonga dia hanao peinture murale fa nikasihako kely ilay lalana dia hitako hoe ohatran'ny mahaliana be izy izany. Ay ve samy investir amin'izany ohatra ny entreprise. Anatin'ny fotoana ihany koa tsika hoe mitsinjo ny bien-être ny mpiasan'ny entreprise tsirairay dia hoe atao tsara tarehy ny entreprise, atao hoe dynamique ny espace ohatr'izany efa tsy ilay rindrina fotsy be taloha intsony. Dia ianao ihany izany no manokatra an'ilay lalanao sy mamorona an'ilay asanao.